Hatreto aloha zany zay de matoky ary matoky ny fitondrana misy am'izao fotoana zao sy ny fahaleovan-tena fitsarana. Olona tsy meloka io olona io, fantatsika tsara zany. Zay. Nihetsika ataonareo? Nihetsika aloha zany mbola hoy teo le izy, arakaraka ny valin'ny rapitso no alalana hoe mitohy nihetsika na tsy. Hoana le hoe fanonganam-panjakana natafiditra anazy tao anatin'izay navoloa zay? Ao anatin'ity zavatra ity moa, rehefa misy ny olona iray tiana ho samborina na tiana tsy voaka amina zavatra anankiray tsy tena ho tafita amin'ny fiainana anankiray dia accusena amin'ny zavatra tsy mety fa olona iray ve ahongam-panjakana, fa izy be rija no ahongam-panjakana, na fananana ara tsy ananany, zay mahalala ny fari-piainany. Ahoana ny ahafahany manongam-panjakana? Fanontaniana no mipetraka. Ny hafatra zany dia ity, ho an'ny mpianatra namana, ho an'ny mponina rehetra zay mahalala azy, fa ny ady ho ny tombotsoany be sy ny maro be rija, apitso ny fitsarana azy, manomboka eo mivalo ao, ka miangavy ho antsika rehetra an-tanandroa ho tonga eny hanotrona firaisan-kina ny hery mba ahafahana maneho fa miray hina ny mpianatra, miray hina ny olon-tsotra, miray hina ny olona rehetra ao anatin'ity zavatra mitranga ity.